misy olona maty teo akaikinao dia ianao mbola manohy ihany ny fety. Tena ontsa, tena malahelo. Malahelo ny tenako. Izay telo lareo moa no Tompon'Andraikitra mivantana eto anivon'ny mafara mahakasika ny fanatontosana ny sécurité mahakasika an'ity jeu des îles ity. Ny anomezako tsy ny mpitany filaminana zany dia zao. Rehefa misy zany ny hetsika politika, hita fa voafehinareo. Na mbola any amin'ny 10 km, 20 km, efa misy fanakatsakanana. Ontsa tanteraka ny fo, marary, mieritreritra malagasy pray tanindrazana amintsika, maty, vokatry ny kitotoana ataon'ny fotoanam-panjakana, niteraka fanosehana teny vavahady hiditra ny kianjan'ny Mahamasina. Malahelo mafy madamo mbola tiana ary mandefa fiara-miory ho an'ny fianakaviana rehetra namoy havana ankaiky, taony namoy zanaka, namoy ray, namoy reny. Torotoro tanteraka ny fo mieritreritra misy vehivavy bevoka maty tsy tradrano miaraka amin'ny zanany izay mbola ao anaty kibo. Vokatry ny kitotoana ataon'ny fotoanam-panjakana izany. Miarabantsika rehetra. Endrika mpanajana manoloana an'ireo fianakaviana izay namoy zanaka, namoy ray, namoy reny, namoy vady bevoka teny amin'ny Mahamasina zao arivo zao. Ny tenako tany anaty mariazy izay mivady androany ariva no natsoina ny vadiko. Izy moa anisan'ireny secouriste ireny. Natsoina hoe makanesa aty Mahamasina fa enjana be ny zavatra mitranga aty. Ohatr'izao mba hoe te fotoana niarahana tamin'ny fianakaviana zany dia nefa tsy maintsy mivoaka ny tena nanatitra anazy ty andeha hanao an'ilay secours teny. Izao zava-mitranga zao ohatrany tsy zava-baovao zany ny fahitan'ny madamo mbola tiana n'ity tranga ity. Mahalasa saina, fanontaniana mipetraka ao an-tsaina dia zao. Atao sorina ve ny malagasy? Ho atao sorina ve ny vahoaka malagasy? Ny antony dia zao. Efa nahita tranga ohatr' zao tsika tamin'ny taona 2024, indrindrandrindra tamin'ny 26 juin 2019. 20 no maty tamin'izany ary 20 naratra. Raha toka jerena amin'izao 13 no maty ary 20 no maratra. Tena tsy mifanalavitra ilay isa. Ndao henointsika ahoana ny fanehoan-kevitry madamo mbola tiana mahakasika izany. Malahelo ny tenako. Isaky miresaka eto dia malahelo foana ny tenako izay lasotro ohatran'izay foana. Tamin'ny 2019, 26 juin 2019, tovy tanteraka tamin'io ny zavatra nitranga. Ary ny vadiko dia mbola teny, anisan'ireo mibata razana. Teny. Tsy moramora, mibata razana hitanao mbola vao mafana mivoaka eo, mahita an'izany. Fa mbola vaka ny saiko. Hoe zavatra efa nitranga, tsy indray mandeha, tsy indroa. 2019 zany tsy ela, mitovy tanteraka amin'io ny zavatra nitranga teny. 20 maty, 20 taona naratra, mitovy amin'izay mihitsy ny zavatra nitranga androany. Ore olona, atao sorina ve? Ny atsona n'ilay olona ao, atao sorina ve? Tena lasa ny saiko, Tena lasa ny saiko hoe mila olona firy. Isaky ny hanao zavatra tsika dia mila olona firy. 20 eo foana ve? Fa lasa ny saiko hoe zavatra efa nitranga, zavatra presque teo amin'ny vavahady io ny zavatra nitranga ohatran'io. Dia tsy mandray lesona ve? Raha izay faharoa, ny zavatra nireny nitranga tamin'ny 2019. Ankehitriny, tsy haiko nareo na nahita fa za manokana aloha tsy nahita hoe nisy enquête nisokatra. Iza ny Tompon'Andraikitra? Ary iza le nakaiza satria famonon'olona ny ireny, famonon'olona. Iza ny afaka miteny tamiko hoe inona accident, inona misy olona 20 maty tamin'ny 2019, 26 juin.
dia tsisy olona tsisy hoe bedy tsisy hoe naninona tsisy hoe naninona fa dia maty zay maty dia nitomany dia nalevina dia nalaindra fanjakana ny tsaiko ny nanaovana inona teny amin'ny hopitaly hoe ao fa etoan'ny fanjakana vitan'izay ngany namerina ny ainy izay olona teo 20 maty hoa ankehitriny androany magaga eo amin'ny 20 eo indray no ao 20 tsy maintsy mila fandidiana maiky fa maninona tsotra ny hafafa be ve zany nareo hoe mahita hoe normal na zavatra ohatran'izany misy vehivavy be voka ao maty miaraka amin'ny zanany ao normal ve amiko aloha izy tena hoe misy zavatra tsy normal tsy hoe mino foana ako fa les mêmes circonstances entraînent les mêmes effets basiques zany tsy madame mbola tiana ihany no nandefa heritreritra lavitra ohatr' zany betsaka nametraka fanontaniana hoe sao dia fanaovana sorona ny vahoaka malagasy zao naneho ny fanehoan-kevitra mahakasika izany ihany koa i Koto Lilahimahitsoambo nametra-panontaniana ihany koa sao dia fanaovana sorona malagasy zao zavatra mitranga zao satria ny zavatra tsapany sy zavatra hitany ny toetra raha eto amin'ny firenena dia tsy zava-baovao io faty olona isaky ny misy lanonana izay karakarain'ny fitondram-panjakana ohatra ny raisin'ny Koto Lilahimahitsoambo tamin'izany ny lanonana tamin'ny 2024 raha vao hiakatra teo amin'ny fitondrana i Andrimatoa Rajoelina ary natao tetsy Mahamasina izany betsaka no maty ary amampolo ny maro no maty ary betsaka ihany koa no naratra mahalasa saina tokoa ndao enoitsika ahoana ny fanehoan-kevitry Koto Lilahimahitsoambo zany fa tsy vao androany misy olona maty foana io zany miaraka maty io zany tsy vao androany isaky misy manifestation ataony Andry Rajoelina dia misy zavatra ohatran'io tsy indray mandeha io fa le voalohany angamba no tena tadidiko le voalohany tamin'ny investiture ny Andry Rajoelina tamin'izy liakatra teo amin'ny fitondrana dia nisy olona maty amampolo teo tamin'ny ino zany tany ny Ontsaka misy ny fanafody gasy na ohatran'izany fanafody gasy mo atao gasy foana raha zara tsy manjarinjary fa hoe mpanao fanafody na mpanao pimasy na pijoro na tsy haina zay fandehanany fa en tout cas esoriko le hoe gasy satria sady atao le izy no atao koa le fivavahana kristianina isaky ny mietsika dia andeha invité andry izy mo ireveka isaky ny mietsika dia andeha hivavaka ary ifampitaritarika hivavaka amin'ny tanindrazana ifampitaritarika any amin'ny papa any Vatican nefa d'un côté misy an'ity dia fa tsy haintsony zany le fandeha petraka foana ny fanontaniana hoe iza ny tompon'andraikitra voalohany tamin'ity resaka filamenam-bahoaka ity no io resaka io dia nivoaka tamin'ny fahangina ny mpitandro filamenana tompon'andraikitra voalohany tamin'izao fikarakarana ny lalaon'ny nosy zao mandefa fiara-miory amin'ny fianakaviana izay mana-manjo sy mirary fahasalamana ho an'izay maratra izy ireo commandeny CSN atao amin'ny akavanapa ny taleo anivon'ny police nationale izay miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminay izay telonareo moa no tompon'andraikitra mivantana eto anivon'ny mafara mahakasika ny fanatotsana ny sécurité mahakasika an'ity jeu des îles ity eto am-piandroana aloha dia mamela ahy ianareo hitondra ny famangina fahoriana andro fianakaviana rehetra izay nidona-pahoriana tamin'ny tranga mampalahelo izay nitranga ho maty tamin'ny fanokafana ny lanonana ity jeu des îles ity amolombelona dia mafy marary mandatra fo tokoa zany hoe mamoy avanakaika reny ray zanaka rahalahy anavary zay niarana ena tamin'ny tena tena efa tapoka teo dia lasa tsy ho hita intsony nandao ty tany ity tsika rehetra nefa samy mahalala fa fandalovana daholo zao fiainan'izao ary tsika dia natao ho alahatra fa tsy mpandahatra ko dia ny teny avy aty aminay FDS dia ny hoe maiza mionona
mahireza fa izay sikapolan'Andriamanitra. Na dia eo aza zany rehetra zany iafakandro kristian dia manome tsiny tanteraka ny mpitandro filaminana noho izao tranga zao faty olona izay amampolony maro izay maty, amampolony ihany koa ny maratra. Satria zao ny mpitandro filaminana dia rehefa anao sakantsakana ny mpanao politika, sakatsakana ny hetsika politika eto amintsika dia vitan'izy ireo tsara ny mandamina na koa manajanona tanteraka ny hetsika raha ohatra ka misy ilandro azy. Fa rehefa zavatra tena iankinany ainy vahoaka dia tsy vitan'izy ireo zany. Ny anomezako tsiny ny mpitandro filaminana zany dia zao, rehefa misy zany ny hetsika politika hita fa voafehinareo na mbola any amin'ny 10 kilometra 20 kilometra efa misy fanakatsakanana. Tsy tanteraka ny korotana zay atao na ny hetsika zay atao na nahazo fahazon-dalana io na tsy nahazo fahazon-dalana io, fa rehefa nareo no anakana dia tsy tanteraka io. Ohatran'izay koa zany ny olona zay bosesika be deaibe koa raha tena nandray ny andraikitra zay tandrify ianareo tsy tonga amin'ny fahatolona mikararana be deaibe ohatran'iny. Fa tsy nataonareo zay zavatra izay. Raha any ivelany anosy any ianareo efa nisy ny fanakatsakanana, nisy ny rindran-damina nipetraka, tsisy olona mifanosika izany eo. Vitsikely ny mpitandro filaminana raha oharina amin'ny vahoaka izay andeha hijery ny lalaon'ny nosy faraika amby folo. Mahagaga tokoa zany Nefa ny mahagaga zany ny fandaminana misy ny mpandamina zany vitsy. Rehefa vitsy ny mpandamina zany ny olona tsy maintsy hifanosika. Ny olona ne tsy maintsy ohatran'ireny ny réaction'olo satria mila ho tafiditra ao na dia efa feno ao ny olona tsy ho voatazonao zany hiditra ao. Ahoana nefa ny fomba ahafahanao mandrindra an'izay? Zay no tokony mahaentitra ny mpandrindra zany, ary zay no mahatonga ny tenako manome tsiny ny mpikarakara rehetra manomboka amin'ny ministera ny mpitandro filaminana dia ny mpandrindra zany amin'ny ankapobeny. Ameko tsiny satria fa fantatra zany betsaka ny olona. Maninona andeha hife olona vitsivitsy 50,000 zany ane tsy maro zany olona 10,000 zany tsy maro na ataotsika rahetsy mbola vita mifehan'izany. Maro ny milaza hoe tsy tokony tonotononona anatin'ity afera faty olona sy olona naratra vokatry ny fifanosehana ity i Andriamatoa Filoha Rajoelina. Ny tena marina dia tsy afa miala amin'ity afera ity Andriamatoa Rajoelina satria izy no filohan'ny Malagasy. Tompon'Andraikitra feno ihany koa izy ireo amin'ny ministera maro isan-karazany, indrindrandrindra fa izy ireo amin'ny fitandrona filaminana, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny maro hafa tsy voatanisa. Fa tandrevaka tanteraka avy amin'ny mpikarakara no natonga ny zavatra iny, ary tsisy olona afaka miala amin'iny. Fa tsy hoe amenareo tsiny ny filoham-pirenena. Fa iza moa mitondra an'ity firenena ity tsy ame tsiny? Iza no manendry ny gouvernemanta, lehiben'ny gouvernemanta, ny olona rehetrarehetra tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena raha tsy ny filoham-pirenena? Tsy afa miala izy. Tsy afa miala koa ny ministera koa. Izay voakasiky ny na ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny jeunesse et sport, dia tsy afa miala amin'io, ary ny zavatra tokony atao dia mitondra teny fankahirezana ny vahoaka malagasy, ny tompony manana manjoa, indrindrandrindra ny fifonana ihany koa, satria tsy voasambany nisy tamin'ny taona 2019 nefa nisy zavatra ohatran'izao nahafatesan'olona eo amin'ny 5 raha tsy diso dia zao koa amampolo maro koa mbola maty koa ny pretendrazana. Aina io? Ary tsy manam-paharoa koa izy ny malagasy zay hoe lay tokana ny aina tokony arovana, tsinjovina ny pretendrazana amin'ny lafiny rehetra, fa tsy amin'ny zavatra ohatran'io ka mampalahelo raha ohatra zavatra efa niseho taloha mbola miseho koa androany, miseho koa rapitso dia efa hita hoe fanaovana tsinotsinona ny pretendrazana ny zavatra ohatran'izao. Ka izay no mahatonga ny teny eto manamafy ireo voalaza ihany koa i Cynthia Filoha Rajoelina dia tompon'andraikitra voalohany amin'ireo faty olona sy olona maratra be deaibe, satria izay no vokatry ny centralisation, miangona amin'ny olona anankiray sy andian'olona vitsivitsy ny fahefana. Any ka isaky ny tranga rehetra zao dia tsy maintsy miantsona ny anaran'Andriamatoa Filoha. Andriamatoa Filoha, vao n'ity olana ity. Andriamatoa Filoha, marary izahay.
miangona amin'olona ray ny pouvoir eto Madagascar. Ty sympatie za manontany hoe fa manina hono raha presita foana zany natao rehefa hoe misy zavatra tsy mety fa tsy ny olona compétent ao. De mivaliko izy hoe satria ny zareo micentraliser pouvoir, marche républicain centraliser ny zareo, ny zavatra rehetrarehetra centraliser ny zareo no mitady an'io situation io de rehefa misetay amina many de on assume zay fotsiny. Ny pouvoir de ao amin'ny raha presita daholo de rehefa micentraliser pouvoir ohatrany de on assume maintenant rehefa misy ny zavatra ohatr'izao. Ny zareo ny safidy an'io fomba fitondrany io de andrarany zareo miassume. Zay fa lol. Eto am-pamaranana mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana zay manamanjo ary miondrika ampanajana ho an'ny fianakaviana rehetra zay namoy ray, reny, zanaka sy ny havana ankaiky. Mirary fahasalamana ihany koa ho an'ireo zay naratra, indrindrandrindra fa ireo zay hiatrika ny fandidiana tsy ho ela. Ankoatr'izay, tokony andray lesona ny fotoanam-panjakana. Tsy normal izao zavatra efa miverina nefa mbola tsy ahitana vahaolana zany. Indraindray ny vahoaka dia alaim-panahy sao dia zavatra fanahy ininy zao. Sao dia sorona ny tiany fitondram-panjakana atao fa tsy aseho mivantana zany fa ankolaka. Aingany tsy tena zay tokoa ny dikan'ny vaty olona zay misy foana isaky ny misy lanonana zay karakarain'ny fitondram-panjakana. Ny vahaolana azo arosy dia zao. Ny fitondram-panjakana raha ohatra ka hikarakara lanonana gratuit maimaim-pona, ilaina ihany ny fisiany tapakila na de gratuit aza ny lanonana zay karakaraina. Misy toerana anankiray na roa na koa maromaro atokana akanan'izany tapakila zany. Azo atao ihany koa ny mieritreritra hoe azo alaina en ligne ny tapakila. Ny tombony fampiasana tapakila dia zao. Tsy maintsy olona manana tapakila ihany no afaka miditra ary mijery ny lanonana zay karakaraina. Zany hoe azo antoka fa tsy ho hisy ny fanosehana ary mizotra tsara ny lanonana, tsy misy maty ary tsy ho hisy mihitsy ny maratra. Zay ny vidéontsika androany. Aza dino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.